Vola mitentina roa faingo fito tapitrisa euro navoakan'ny frantsay entina anampiana ny malagasy amin'ny fiadiana amin'ny tsy fampidi-sakafo. Nozaraina roa ny fitantanana ny vola izay tsy hosahan'ny fitondrana teteza mita amin'ny vantana raha ny fanadihadiana. Roa faingo fito tapitrisa euro natombanana hatramin'ny 8 miliara ariary ho an'ny fanampiana ara-bola hoetin'ny firenena frantsay hanampiana malagasy amin'ny ady atao amin'ny tsy fahampiana ara-tsakafo araka ny fanambarana avy amin'ny masoivo frantsay eto Madagasikara omaly. Vosikajy roa ny famoaham-bola amin'ity fanampiana ity izay iray faingo fito tapitrisa euro entina hanampiana ireo sahirana ara-tsakafo eto Madagasikara indrindra ny faritra atsimo sy atsimo antsinanan'ny Madagasikara iny. Amafisina araka izany ny fanampiana ara-tsakafo izay efa nataon'ny fanjakana frantsay hatramin'izay. Ny programa iraisam-pirenena misahana ny sakafo eto Madagasikara no hitantana izay lafo ny fanampiana ara-tsakafo izay. Ny vola mitentina iray tapitrisa euro kosa dia atolotra ny FAO na ny fikambanana iraisam-pirenena misahana ny fambolena sy ny fandrindrana ara-tsakafo. Ity sokajy faharoa ity dia isahana bebe koa amin'ny ady atao amin'ny valala izay manimba ny vola eto Madagasikara ary mananontany ny tsy fahampiana ara-tsakafo ho an'ny 10 isanjaton'ny vahoaka malagasy. Marihana fa famaliana ny antson'ny fianakaviam-be iraisam-pirenena ary indrindra ny vondrona iraisam-pirenena misahana ny krizy eto Madagasikara na ny ZIK ity hetsika ataon'ny firenena frantsay ity. Hetsika izay entina indrindra hisorohana amin'izay mety sy hirindran'ny fifidianana eto Madagasikara.